Miendrika transition de facto unilatéral nateteza mita tatan'ny filohan'ny Repoblika teo aloha ankolaka ny fametrahana ilay gouvernemanta collégial na gouvernemanta miara-mitantana ny fitondrana ny firenena hoy eo anivony antoko monima. Ny fidirana amin'ny fiara-mitantana io izay isan'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana fa ihany koa mahatonga ny krizy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny filohan'ny Sénat mbola filohan'ny Sénat fa tsy misahana ny andraikitry ny filoham-pirenena zay nomeny lalam-panorenana azy. Ny gouvernemanta no misahana izany collégialement mifanindran-dalana amin'le terme hoe tokony ho consensuellement tokony ho izy. Kanefa mo en cas de force majeure reny zavatra reny na sanatriany vava misy fahafatesana mitranga na filatsahako fidina ny olona zay mitondra an'izany institution izany. Fa tsy zay no zava-misy. Zany hoe ao anaty transition tsika zao zany na dia tsy lazaina zay zavatra zay fa en terme juridique dia transition de facto fa unilatéral satria les gouvernementa zay efa teo ihany no misahana an'izany glissement transitionnel izany na ny fikisahantsika makany amin'izany transition izany. Ka ho anay zany dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay ary dia tafiditra ao anatin'ny crise sahady ny firenetsika ary dia na dia tsy tian'ny sasany no mampiasa an'le terme transition dia sady ao anaty transition isika zao no ao anatin'ny crise satria tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny zavatra misy. Raha ireny ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana, aina hiteraka korontana sy savorivory eto amin'ny firenena izay didy avoaka ny androm-panjakana io mikasika ny fifidianana, ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay manaiky ny baiko, ny tsindry avy amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Miangavy ny SSC mba tsy tanila be loatra anatin'ny fanapahan-kevitra raisina zany any amin'ny dolo ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao mba hijery tsara ny mba tsy andany amin'izaniza amin'ity raha-pifidianana manaraka ity zany. Ka zay zany aloha ny tena fipetrany raha resaka président du Sénat io ihany 46 article 46 ihany no tena mitombona hoe raha midémissionne président république dia président Sénat no manao azy. Raha milatsaka président républicain ndray président Sénat dia zay vao gouvernement collégial no fa nararotiny ndray fisily hoe en cas d'empêchement de président du Sénat mametraka gouvernement collégial izy. Za dia misarika ny sain'ny SSC fa dia meo tsara ny définition zany empêchement na président du Sénat zany. Fa tenenina fotsiny constitutionnel ataonareo ohatran'io zany. Mazava ny voalazan'ny lalàna ka io voalazan'ny lalàna io no tokony arahana hoy ireo fikambanana antoko sy mpanao politika ary olom-pirenena maro naneho ny heviny mikasika izany. Tranga tsy mbola nisy tamin'ny firenena maro manerana n'izao tontolo izao ity iainan'ny Madagasikara ankehitriny ity ka tokony tadiavana vahaolana ao anaty fotoana fohy ialana amin'ny mety korotana sy disadisa teraka izany.